fahitako ny raharam-pirenena am'izao fotoana zao moa zany de tena tsy lamina ny fitondrana io ary rehefa tsy lamina ny fitondrana de kere koa Madagasikara fa minina Madagasikara mosarena tsy androso mihitsy Madagasikara io nanova gouvernement impolo ary fitondrana 4e république tarihan'ny Andry Rajoelina io zany mila manova ny toe-tsaina sy le fomba amam-panao no ataony io no vainy raha te hanova izy fa tsy ny gouvernement fekena fa nareo nge diso e zavatra betabe zavatra injustice da tongavana teo amin'ny fitondrana fananganana ny Colisée Rouvy io ravana reny tsangambato tsampony vahiny eto amin'ny firenena reny hovaina ianao mihitsy ary lasa milahatra amin'ny ranavalona faharoa manangana zavatra ao amin'ny rova de tokony rahavao koa fiangonana kely kristianina ao anatin'ny rova io aza asina reny tsangambato tsampony vahiny vazaha reny mihitsy ao anatiny tety na ny lohany Madagasikara io zany de androso azy ny firenena zareo nge ritra ny ranokiopa volana avrila tam'ty de efa ritra ny ranokiopa tika hoe faminy ny Madagasikara tamin'ny andro tetezamita nge naritra ny ranokiopa io de ty amin'ny 4e république ndray venandray le ritra ny ranokiopa de tokony tonga saina mitondra mihainy feon'ny mpaminany fa tsy variana feon'ny mihainy feon'ny FFKM nge mpaminany vazaha e mitondra fivavahana vazaha reo a tombotsoany reo mitady avy neto zareo zao hoe misy mitady amono ny filoham-pirenena tsy mba tia mipanohitra ny voan'le mpamono fa saminareo anatiny eo ihany zany mihitsy resaky efa mafia mihitsy eto Madagasikara ty ny tena marina tondrotrany samy andapa ihany nge reo ohatrany voatondrotondro voasambosambotra reo hoe midika zany fa ohatrany hoe le teny faminaniana hitako mihitsy hoe tsy lamina an'io any fitondrany président Andry Rajoelina tsy milamina tena mila fanitsiana zavatra be vao milamina ary sarotra ny andingana ny président io makany amin'ny 2023 zany satria tena manohatra azy ny fanahy eto Madagasikara mba tonga ny haitany tonga ny arety mandringana tonga ny kere de midika zany fa misy zavatra tsy mety eto Madagasikara fa tsy manitsy ny filoham-pirenena ohatrany hoe andatsahan'le ariam-paharitra napisy zao tontolo zao fanairana na io coronavirus io tsy tokony tonga teto fa fanairantsika malagasy io vokatry ny sorona nataoko ngeny tsy tsy nandrom-pahany io olona be da be teto Madagasikara zay no faty olona ny Inde zay le Covid delta am'izao fotoana zao hatramin'ny andron'le ny corona virus le Covid 19 sy ny Covid variant de ny Covid delta mahafaty olona firy zany hatrany a Italie ny rehefa vazaha ampy sakafo be sy olona manana ny maizy azo manam-bola manan-karena be reny le firenena maty le coronavirus miripaka fa manino tsika eto Madagasikara olona ray roa telo efatra kely mba maty zay na olona efa maty olona efa antitra be reny no maty tsy mahafaty olona eto Madagasikara no vokatry ny sorona nataoko amin'ny mampisorona hebraika jodaisy mampitana ny fompandrazana zany mitazona ny lakileny ty Madagasikara ty zany mitazona ny azo manga eto amin'ty Madagasikara ty teny ny ampanjaka za mitazona ny ka tokony anaraka ny teniko ny mpitondra fa sy tokony mpanao politika politicienne ny mpanolotsainao fa tokony zahay malala ny tontolo fanazy Madagasikara malagasy no entinao de tokony fomba malagasy fomba Madagasikara no tena imasoanao sy ondananao filoham-pirenena sy ny ratsa mangaika rehetra rehefa loza mahazo ny fireneko de za manao sorona foana manao sorona mampisorona ahy manakana ny loza tsy hiditra ny firenena zay mahazanaka tangalamena zay mahatangalamena azy zany Covid delta zany na osokafanao rapitsa ara ny frontiera tsy miditra eto zany fa saingy zao arao any zavatra lazaiko efa mandondona ny fanahy efa mandondona hoe zao ny fanovana tokony atao eto Madagasikara ianareo filoha faratapony zay mpitatana firenena tsy mety manova de hoavy eto ihany le Covid delta handripaka sy hamono am'izay iza menao tsiny am'izay le mpaminany sa ny mpaharitra sa ny fanahy miasa tena firenena ianareo mihitsy nge manao tafady ny firenena zao ianareo mpitondra manao tafady ny firenena io ka rehefa voaozona ny firenena de iza mena tsiny nareo ny mpitondra ao